Ravina malalo amin'ny tompo ho amintsika manankarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Dera sy misaotranao zay raha eo amin'ity andro alatsinainy 13 Aogositra 2024 ity, zay azonainay mahazo ny mofinaina sakafo sahazo anay amin'ity andro an'ity. Dia tao fitsahoana indray fa tsy ny mofo ihany no mahavilina anay fa teny alokon'ny vavanao indridako. Dia vokiso zavatso avy amin'ny teninao zay i Jesosy teny tonga nofo. Amen. Ny filazantsara Luka 3:7-7 ka hatramin'ny 4:10 no anjara mofinaina amintsika amin'ity andro alatsinainy 13 Aogositra 2024 ity. Mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy izy tamin'ny vahoaka zay nakeo aminy mba ataony batisa: "Hitaranaky ny menarany, iza no nanoro hevitra anareo andositra ny fahatezerana ho avy? Koa moamoaza vo miendrika amin'ny fibebahana, ary aza manao anakapo hoe manana ny Abrahama ho rainay zay, fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ireto vato reto. Ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sato ny famaky, koa ny hazo rehetra zay tsy mamovo tsara dia kapaina ka tsy mpianana anaty afo." Ary ny vahoaka nanontany amin'izao hoe: "Inona no ataonay?" Anamaly izy ka nanao taminy hoe: "Zay manana akanjo roa dia aoka nome ho an'ny tsy manana, ary zay manan-kanina dia aoka hanao toy izany koa izy." Dia avy koa ny mpamorety sasany mba ataony batisa ka nanao taminy hoe: "Mpampianatra, inona no ataonay?" Hoy izy taminy: "Aza mampanontolo mihoatra noho izay mitendrena alainareo." Ary nisy miaramila koa nanantona azy ka nanao hoe: "Ary inona kosa no mataonay?" Toy izy taminy: "Aza mitovitovy foana amin'ny olona, ary aza miampangalainga ary mianina amin'ny karamanareo." Ay masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ny batisan'ny fibebahana no aseho eto, satria i Jaona mpanao batisa dia nanao ny batisan'ny fibebahana, toron'ny fibebahana tamin'ny amoron'ny Jordana sy ny tany rehetra iny. Hitantsika zany ery amin'ny 7 anakana amin'ny tany rehetra any amoron'ny Jordana, izy Jaona mpanao batisa mitory ny batisan'ny fibebahana ho famelan-keloka. Ny batisa dia tanterahana amin'ny alalan'ny finoana sy ny fibebahana. Fa raha tsy misy finoana sy fibebahana amin'ny batisa dia tsy mitondra makana amin'ny famelan-keloka no vinona. Tsy mitondra makana amin'ny fanavaozana sy fiavaozana zay tian'Andriamanitra kendrena amin'izay olona vita batisa. Azo anehoany zany rehefa azon'olona tsara ny toritenin'ny Jaona mpanao batisa zay ny toritenin'ny batisan'ny fibebahana, dia samy nanontany avokoa ny olona hoe: "Inona no ataonay?" Teo ny vahoaka, teo ny mpamoretra, teo ny miaramila, samy nanontany hoe: "Inona no ataonay?" Efa mahavaly azy tsara ilay teny hoe: "Mamoaza vo mendriky ny fibebahana." Zasy ianao koa efa mba natao batisa, efa ninan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy, tsy hitondra ao amin'ny fiavaozana sy fanavaozana mihitsy izany fanoratena tamin'ny naovana batisa antsika izany, raha tsy mamoha vo miendriky ny fibebahantsika. Eto mantsy dia mazava zay lazain'ny soratra masina hoe: "Raha tsy mamoha vo tsara ianao dia kapaina ka tsy mpianana anaty afo." Izaho ianao io efa mba natao batisa. Anarany fotsiny ve sanatry ianay izany, fa ndeha haneo amin'ny asa sy ny ataontsika, fa efa navaozan'Andriamanitra zasy ianao, efa nandray famelan-keloka. Efa marina arabaky teny amintsika ny tenin'ny soratra masina hoe: "Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy,
efa lasa ny zavatra taloha. Eo anatrehan'izany a miantso anao, miantso ahy, miantso antsika rehetra zay efa vita batisa ny tompo eto mamoazy vo miendriky ny fibebahana. Fa raha tsy manao an'izany zasy ianao dia hokapaina ka atsipy anaty afo. Andro sy fotoana itsona sy itsonanao ho amin'ny fiavozana sy fanavozana zao. Tsy efa anao samy rera nefa zany, raha tsy tena nanolo-tena ho an'i Jesosy ianao ary tsy tena tafaray tamin'i Jesosy, fa raha tena tafaray tamin'i Jesosy, zasy ianao zay miaina nyity nofinainy ity, dia tsy maintsy avaozan'i Jesosy ho tonga olom-baovao, satria zay rehetra natao batisa dia efa maty niaraka tamin'i Kristy, nalevina tamin'i Kristy niaraka tamin'i Kristy, ary nitsangako velona niaraka tamin'i Kristy, dia tsy izy koa ny velona fa Kristy no velona ao anatiny. Mba marina amiko sy marina aminao anie ilay tenin'ny Paoly apôstôly amin'ny Galatiana 2:20, fa raha tsy zany a tsy misy antony akory a nataonao a batisa. Galatiana 2:20 manao hoe fa omy miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana ao, ary tsy izao tsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Fa izay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra zay efa tia ka nanolotra ny tenany hamonjy. Finoana ny zanak'Andriamanitra zay efa tia ka nanolotra ny tenany hamonjy. Efa natolotra Jesosy asa ianao ny tenany sy natolony mba ho avitra ho asa ianao ary hanananao fiainam-baovao miaraka aminy. Koa aoka izasa ianao tena iroso amin'ny fiainam-baovao tokoa ka anontany manakariva amin'ny ataonao tsirairay avy naiza naiza, dia manontany hoe inona Jesosy no ataoko manoloana ny zavatra ataonao, fa aza maimaika anao foana satria fantatsika lay nofinaina teto nay andro hoe tsy fantatra akory anao na vitaiza na vitaiza. Dia anao ny efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao zay Jesosy, efa nanao an'izao, efa nanao mpiandry, efa nanao mpitandrina, efa nanao zao. Mila amiko renareo mpanao meloka satria tsy Jesosy no nanerika anao an'ilay asa nanaovanao fa ny hafanam-ponao na zay tianao atao akory dia vokatra zany dia tenenan'i Jesosy hoe minahy ianao no mpanao meloka. Mba tsy ho tonga zany teny zany efa tonga eo anatrehan'Andriamanitra isika. Zay ataonao rehetrarehetra zao manomboka zao dia manontany hoe inona nataonay, dia zay mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra sady marina makasitrana alao hery havana amara-piavana ny tompo eny amin'ny lanitra irezo ny fiainanao sy hanirahany Kristy anao sy ampanaovin'Andriamanitra anao mitanterao, dia afaka miteny hoe midira amin'ny fifalian'ny tompo Jesosy efa tonga ny fotoana ekenao any Kristy, efa tonga eny amin'ny lanitra izy. Amen. Sotranao zay raha eo nohony amin'izany teny mamy zany, manaitra anay sy mandidy anay mba hanontany tena manakariva amin'ny ataonay hatramin'ny zavatra kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra hoe inona no nataonay Jesosy, fa tsy izay tianay atao na mahafinaritra ny sainay no ataonay, satria efa ao aminao zay zay hanirahanao anay no mamaky anay dia nanao ny sitraponao amin'ny zavatra rehetra. Dia ho tsapanay indray ny tenin'ny apôstôly Jaona hoe mandalo zao fiainan'izao sy ny filany fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra ny maritra manak'izay ary tsy izay miantso an' Jesosy tompotompoko miditra ny fanjakany lanitra, fa zay manao ny sitraponao Jesosy ka mpahireso zay mba hanao ny sitraponao amin'ny zavatra kely indrindra ataonay ka hatramin'ny fiainana lehibe indrindra ataonay amin'ny fiainana andavanandro rehetra. Dia sitrakay ny ary hivavaka hoe ainay zay ny andany masina ny eninaranaao no tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety tany tahaka ny an-danitra, mino inona ny nasazo anay ary mamelany elokay tahaka namelanay zay nomboka taminay aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manak'izay. Amen. Ho tanterahan'ny tompo amintsika anie zao tsodrano zay tononona amin'ny naharay zanakary fanahy masina izao. Ary Andriamanitra ny fiadanana zay mitondra ny Jesosy tompontsika, mpianondro lehibe
hiala maty mitondra ny amin'ny fanekena manak'izay izay ny tateraka anareo amin'ny tsara rehetra anao sitrapony ka hiaso anatin'ireo izay kasitahany masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy any ny voninahitra manak'izay. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.